Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy dia mbola ankafalinana hatrany indray no alohanantsika ny mety toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro manaraka ary amin'ity takaniva ity indray. Ao anatin'izay 3 andro manaraka izay dia azo toerana itoeran-tsikelikely indray ny zavotany amin'ny ankapobeny amin'ny voamaraina aty amin'ny faritra voatany saika ao anatin'ny 3 andro manaraka, izany hoe ibantoerana aloha zany ny hafanana ny tolakandro fa ny maraina kosa sy ny hariva dia somary angatsika izay andro izay. Ho an'ny rapitso maraina ary dia misy zany ny zavotany na hoe ny andianjavona ny voamaraina aty amin'ny voatany manontolo iny, misy tandrifon-drahona kosa aty amin'ny morotsiraky ny Analanjoro, Antalasy, Vadivavy, Fitovinantsy, Atsimonjanany iny ankoatr'izay dia masoandro mibalika no ibantoerana. Tolakandro kosa indray dia mbola mitoetra hatrany aloha ny andro mandrahona mety raha tandrifon-drahona aty amin'ny fitovinany Atsimonjanany aty ka hatramin'ny taolaniaro aty ankoatr'izay kosa dia fandrimbony ny rahona sy ny masoandro. Ho an'ny maripana voavinavina dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 9 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra voatany. Ny morotsiraka atsinanana kosa dia 7 ka hatramin'ny 9 degré Celsius, 9 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefany nosy raha ny mafana indrindra dia 30 degré Celsius ny faritra Melaky, Betsiboka ary Boeno ahitantsika izay. Raha ho an'ny alahady kosa indray dia mbola maina hatrany amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy fandrimbony ny rahona sy ny masoandro. Misy tandrifon-drahona ihany nefany aty amin'ny faritra Analanjoro sy Maroantsetra aty. Ho an'ny maripana kosa raha ho an'ny alahady dia 9 ka hatramin'ny 7 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra voatany. Morotsiraka atsinanana dia 8 ka hatramin'ny 30 raha toka 9 ka hatramin'ny 4 ny morotsiraka andrefany nosy mbola ny faritra Betsiboka sy Boeny hatrany no mahatratra 30 degré Celsius raha ho an'izay alahady izay. Amarana ny toetry ny andro kosa raha ho an'ny alatsinainy kosa indray dia maina manerana nosy araka ny hitantsika amin'ny sary ny zavotany no hita ny voamaraina. Ho an'ny ankoatr'izay dia fandrimbony ny rahona sy ny masoandro, ibalika masoandro aty andefana rehetrarehetra izy. Ny maripana moa zany dia 17 eo ny aty amin'ny voatany ny ambony indrindra, 30 ny morotsiraka atsinanana, 18 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Raha ny mafana indrindra kosa dia aty Amaivatanana hatrany sy Mahajanga 30 degré Celsius. Izay indray ny toetry ny andro fa mahakasika ny tany falitony-rivotra kosa indray ary dia ny janona antonony aloha amin'ny ankapobeny izay tany falitony-rivotra izay raha teto Antananarivo renivohitra, izany hoe manodidina ny petritra ny OMS avokoa ny refy rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy no jerena dia vinavinaina hijanona ho antonony amin'ny ankapobeny izay tany falitony-rivotra eto Antananarivo renivohitra izay. Makasitraka anao indray naraka izay hatramin'ny farany manasana hatrany hitsidihan'ny page Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro na koa hoe ny YouTube Météo Madagasikara, ao ihany koa ny Météo Madagasikara officiel ny application mobile izay dia makasitraka anao amin'ny manaraka indray ary.